Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ity lehilahy iray rehefa nitsangatsangana dia tonga teo ampototry ny antsana lalina nisy rano mariny sasasasa. Tery ampitan'ilay antsana kosa no nahatazanandra lehilahy bibibe anankiray sofa nisy antsana nampisaraka azy ireo. Ary ankoatr'izay dia mbola nisy fefy ihany koa namefy ilay antsana mampidi-doza. Rehefa niodikodina nijery ny manodidina teo raha lehilahy dia nahita tady matanjaka avy eo amin'ny toerana nisy azy izay nampifandray azy tamin'ny tery ampita. Tapa-kevitra izy fa hioatra ilay fefy. Noraisiny ilay tady nampifandray azy ireo ka ilay lehilahy nisintona ny tady nakany aminy. Fa ilay bibibe kosa rehefa nahita izany dia nisintona ny tady nakany aminy ihany koa. Rehefa mifampisintona ela teo izy ireo dia natanjaka kokoa noho ilay lehilahy ilay bibibe izay afaka hisintona ny tady ho any aminy tanteraka. Nanana safidy roa lehilahy, na izy hamotsitra ny tady ka hiverina hiditra ny fefy, na koa hikiry hisintona ny tady ihany ary dia hianjerany anatin'ilay antsana mahatsiravina misy rano mariny sasasasa. Endry mpiaino ajaina, mety hiteny angamba ianao hoe hadalana ny an'ilay lehilahy raha mbola hikiry ianao izany ihany izy. Kanefa tahaka ity lehilahy ity mihitsy isika matetika. Efa napetraka Andriamanitra ny fefy mba hiaro antsika dia nididiny izany. Kanefa matetika dia isika mihitsy no manapa-kevitra mihoatra ny fefy, miroboka anaty fahotana, miantsy ady amin'ny Satana, manaiky ho tarihany enjera anaty antsana lalin'ny fahotana, na dia manan-tsafidy hamotsitra ny tady aza. Misy ireo tsy mahafoy ny fahotany ka mamato tena amin'ny tady ary dia voasintona sy latsaka lalina anatin'izany. Tsy misy manerentsika hijanona na hioatra ny fefy anefa, fa manana safidy ny tsirairay ary nanome antsika izany Andriamanitra. Raha misafidy hioatra sy handika ny fefy ianao dia mitolo-batana ho an'ny Satana mba ho lasa andevony ka hiaraka ho very aminy tsy ho ela rehefa ho avy Jesosy. Fa raha misafidy niaraka amin'Andriamanitra kosa ianao dia handray ianao ampitiavana izy. Dieny tsy mbola tara loatra. Azo antoka ny fiarovana sy ny famonjena ary ny fiainana mandrakizay tsy misy fitaka omeny ho aso anao. Antsika ary ny safidy, nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehova dia fidionareo anio ary izay ho tomponareo, na ny Andriamanitra izay nitompony ny razanareo tany an-dafiny ony, na ny Andriamanitry ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izasy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Josoa 5:20. Amen. Tarika Roama.
izay lay onjany fanantinana anjaranao manapa-kevitra zokio yahe anjaranao manapa-kevitra zandry anjaranao manapa-kevitra zokio yahe anjaranao manapa-kevitra zandry aza manjeny andro lava zokio naniera sy tanjaka loha tao zokio reny aneka mandalo melinaya tsy avitrelaka tsy hoela deola hoavy ny fiainana majereo niantsy ny tompo reba ekeo o zokio anjaranao manapa-kevitra zokio yahe anjaranao manapa-kevitra zandry anjaranao manapa-kevitra zokio yahe anjaranao manapa-kevitra zandry. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Izahay mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena amin'ny teny pirenena 30 ao anatin'izany teny malagasy dia faly miarabanao no men'Andriamanitra tombonandro tombo taona indray no ny fahasoavany izay vaovao isa-maraina ho antsika. Tsy hoe tsara kokoa no ireo izay navelan'Andriamanitra hodimandry isika fa nomeny tombonandro mba ho tonga amin'ny fibebahana marina manakaiky tena manatombotra ny fiavian' Jesosy indray ny amin'ny raonlanitra hamarana tanteraka ny tantara ny fahotana sy ny vokany nahatsiravina teto amin'ity tany ity. Manasanao izay homano ny mandrakizay ho an'ny fiainanao sy ny fiainan'ny fianakavianao ary entany namanao mba ho vonina ho amin'izany satria mandalo izao fiainan'izao sy ny filany ho ny ten'Andriamanitra fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no haharitra mandrakizay. Milohan'ny hanarantsika fandarana manokana izay nomanina manokana ho anao manokana amin'izao fiandohan'ny taona izao dia tombontsoa ho antsika rehetra ny hanaraka ny afatra manokana avy amin'ny filohan'ny fiangonana adventista mitandrina ny andro 7 eto anivon'ny ranomasimbe Indiana. Pasteur Slouf George Jean Mesmer. Ho anareo ray aman-dreny ara-piangonana, ara-panjakana, ara-piarahamonina, ho anareo zoky, zandry, rahalahy sy anabavy, ho an'ny tapaka sy namana rehetra. Amin'izao fotoanan'ny fetin'ny taom-baovao izao dia raisiko voninahitra lehibe ho ahy ny miarahaba antsika tsiraray avy tsy akanafaka na ny lavitra na ny akaiky. Izao ny fotoana ny andrasan'ny maro fatratra indrindra, fotoana izay nandrasan'ny maro mba hanaovana vavaka manokana ho an'ny tenany, fotoana hanaovana vavaka manokana ho an'ny fianakaviana, ray, reny, zanaka, namana manokana, eny ho an'ny tanindrazana ny firenena ihany koa. Fotoana nandrasan'ny hafa mba hanehoana zava-baovao, trano vaovao, tanjona vaovao, fiara vaovao sy ny sisa ihany koa. Fotoana izay nandrasan'ny hafa mba hanaovana voady, ametrahana tanjona eo amin'ny fiainana. Fotoana miavaka izao fotoana izao satria fotoana izay nandrandran'ny hafa ho fionana amin'ny fianakaviana fa ny faniriko ary ny vavaka izay tononoko ho an'ny rehetra amin'izao fotoana izao dia ity ho taona feno fanambinana, ity taona vaovao 2024 ity ho taona hiainan'ny tsirairay amin'ny fahasalamana sy fandrosan'isam-batan'olona ka ho lasa sy hivalona amin'ny taona 2024 ireo rofy sy ny aretina. Ho taona ny fandrosan'isam-batan'olona ho amin'ny tsara kokoa ka ahatonga izaho sy ianao isika tsirairay avy ho fantsona izay
hikoriana ny fahatsarana amin'ireo rehetrarehetra izay mifanena sy mifandray amintsika. Ho taom-pihavanana ho an'ny fianakaviana, ho taom-pihavanana ho an'ny fiangonana, ho taom-pihavanana ho an'ny firenena. Eny, indrindrandrindra ho taom-pihavanana amiko sy amin'Andriamanitra, aminao sy amin'Andriamanitra. Eny, ho taom-pihavanantsika tsirairay avy amin'Andriamanitra ny ity taona vaovao 2024 ty. Amen. Radio AWR, ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Ny sambo fiara Noa. Tantara narindrana Andrembo Vonjy-Arnaivo. Andrenesana ho an'ny Fanja, Zoanitra, Jedidia, Fitahina, Elion, Fenoasina, Samina. Faratampo-paratsiana no nanenika ny tany, na afaly na aliana ireo olona aok'izany. Koa raha hitan'i Jehova fa tsy nisy fiovana, indro izy nanakina ka nanao fanambarana. Tapa-kevitra azy zao fa ny tany ho ravana, ary aringako avokoa ny olombelona tamana. Nisy anefa olo-marina sady tsy mba nanantsiny izay antsoina hoe Noa ary ny fianakaviany. Dia ireo zanany sy vady sy ireo vinanto vavy nilazany ny fikasany ny amin'ny zavatra ho avy. Dia nasainy nolazaina mba ho fantatra mazava ampifantoka ny saina fa ny tany te ho rava. Miova, mibeba fa ho diovina ny tany. Nefa ny olona namaly hoe tena nga ianao dia mpaminany no miteny toy izany. Nengavo mafy izy ka nitory teny hatrany, tsy mba neto kivikivy fa ny antsoantso ihany. Aoka mba hiova re, tsy ho fatiny rano be, indro fa malikiliko sady mahadikidiko satria tovoka aminao raha ny lanitra izao. Miasimba re ny tany no ny lotom-pahotany, ko ny safidrano ihany no asetriny izany. Reo olona rehetra tsy mba mety hanova toetra, fa niny andatoko, dia tsy asiany indra fo, fa hiaran'ny fiapetra, ary aringana tsy hitoetra. Tienao efa antitra tokoa, tena dindo lavo zao, moa sainao efa vo. Enao miseho hoe mpivavaka, mampiseho toetra miavaka nefa tsy makaiza akory fa mitondra sorisory. Raha zao fiainanao zao no hoe tsara ho modely dia tsoroko aminao fa manepotra stery. Eno miafinafina vahoaka tsy mba ahitana toka, tsy mba falifaly lava fa miafy lalandava. Tsy miaina fedanana fa toolo sy tsy manana. Ny fisainanao dia ety tsy mba mahalala rety. Fiainana nandalo ka mpanararaotra tsara e. Izahay dia tsy maly mba ho tsara fiafara. Zany mihitsy kia. Tsy ny bika na ny renty izay manarina ny tena no everina ho mety to mamiratra jerena, fa ny toetra ao anaty izay manosika ny saina mba hamoro-kevitratso no aoka rehanka alainy, ary izany no mitondra ny korontana rehetra, fa ny tena dia mondra toetra tsara tsy voafetra. Miovare, mibebaye, raha teo velole. Ny atahorako eto an-tany dia ny sampoko ihany. Raha mivadika any ariana ka tsy mitondra fitahiana, izy mamelona ara-nofo sy fanahy. Ngabino ao, raha ny marina dia izao.
laom-piainana ianao ko mihevitra trano fifaratsiny eto an-tany ny androntsika dia voalahatra ka aoka sika tsy hifahatra amin'izay kely ananana fa hitady fiadanana ka hikaroka izay mety sakafo anao fety mba miaingo lalandava sy mamikitra any tsara ko raha tonga ny andronao izay tsy ahazonao sakanana tsy aneniny ianao fifavoko fahasambarana fiadanana ho ianao ny manao fety miaina tsara nefa tsy voaavaka ao na ratsy na ny tsara tiako mba ho tsaronao fa voasoratra ireny ko reo asa vitanao ho voarakitra tsy very fa ho anaty bokinao izay ahazony ny anjely ko raha be ny ratsy atao dia izay no mahavery zahay tanora ihany no mila ho avy tsaratsara sy anorina izany horaketiny tantary oka ny anganonao mba hijanona ho anao fa tsy tohana izao no andairan'ny hevitrao ianareo tanora indrindra manan-javatra kendrena dia tsy tokony hovariana fa anangam-pirenena azo antoka sy tsara horaketiny tantara mba hajao reny tontolo sy ny tena manontolo ho voninahitry ny tompo ilay mpahary izy tompo Andriamanitra ekena ho mpitantana ny teny izy no milaza androany fa ho diovina ny tany ka ekeo ny fahendrena mahavelona ny tena aza desondritory revo ny fanangolena izay ataony ny devoly enoy fa raha mandeha ny firenena ny fianarana ny tsena ampy izay mba ilazana fa mandroso ny tanàny ary izany no irina tokony hifanampiana politika izay ekena azontsika hifamonjeny dia ajanony any izay rehetra mampahory mampitsetra ary ny fampandrosoana anao ka remba himasony zay oa marina ny fikasana ampivoatra ny tanàna tsisy maharatsy izany raha toa mitoy-atrany saingy ny olona mazana manan-kevitra tsy tana tsy manatsa ny voahary sy mahanday ilay mpahary zany ny fototry ny loza voalaza fa ho tonga ka vonjehany tenanao mipepare zao za aloha dia tena miasa mba handrafitra ny soa io ny tanjoko gnasy ary andriamanitro tokoa ka raha hoe ny savitrano asa mety izy zany mety koa angano andemena saina ihany na ny ratsy na ny soa samy hitako eto an-tany eny iainana avokoa na hafaliana na tomany ny mitondra fandresena dia niezaky ny teny zay ny any teniko diso hevitra ianao raha mandrafitra ny soka manao akilabao lay atao atapon-doha zay lazainy ani ho lahatra dia tsy maintsy ho tohatrany izy rero ny mandahatra ny rehetra eto an-tany ka niezaka atao raha tianao mba ho soa dia apetrao tsotra izao ho tantanany avokoa nahazo baiko ino avy tany an-danitra mba hanangana ilay samby fiara izay hanavitra ireo rehetra izay manaiky mba hibaboka sy hiaiky ireo ratsy izay nataony ka mandao ireo fanaony dia manaraka tokoa ireo teniny tsy to ka nivoady tsy androa tena vokatry ny fo marobe ireo nijery na ny tany na natsafa gagagaga raha nahita ity sambo hafahafa isan'andro manakina tamin'ny avona sy ambo na mandalo ka variana raha manantona ilay sambo ary iny dia atao tao fehivitra tsy tambo taona tsisy rano zaoko atao iny ny pisambo io no alavitra anareo tsy ho safitry ny rano vetivety ihany anefa indro indray fahasondriana tsy
tsy mba mino fa ente fa ilay androm-pahoriana koa ny maso efa zatra raha mijery ity sambo tsy nahita fa hiatra tsy hoela ny atambo. Oleretsy a lasa dala fa tsy lainky efa azo mifanaingy. Safidrano ny lazaina nefa ny andro maingy. Ny raha anarangatsy misy akory a iry lanitra tazana fa ny sain'io ve matory ka mamorona angalo. Ny rano aza mampahory maina trany andoha rano. Na fahavaratra aza ny andro tsy tsaroko hoe nisy rano a. Zay nyrotsaka isan'andro ka nandifotra ny trano. Zato ianao mampielitsao tsy ho namanao rasa. Efa marobe ny taona nanahirana tokoa. Rehefa tonga amin'ny fotoana ambolena tambary zara raha nahitana rano fantatra ao mibaribary ka hoe safidrano iray no atao mameno ny loha. Rano sampizetrom-poko tsy hanaiky zany koa e. Raha sendra misy zany izy hiaroko vo. Azo antoka raha maika vo atroko de miraika. Tsisy zany. Avimba mividiana arazamiana any e. Fa tsy azo anao akory zay tahotra pahory. Ita avy. Ete karaha misy rano be ianao de iome. Tsy ho safotra mihitsy fa ho feno tsikitsiky. Avy Ory zareo a raha za kosa indray mety iny kely ihany miodikodina ny toe-javatra eto an-tany. Andriamanitra tsy ratsy ka bahoaka be zao ve de ho aringana tsy hoatsy e. Zay fihevitra momba mariny zany sa anganongano ihany. De hoe zany ve ny tena tiany anafai tsy manatsiny moratsy ve ny miaina mifanaraka amatsaina. Dadabeo okare zavatra fa tataraina mba hafaly ny ankizy sy amelombelonaina. Laza be fahalalana aza atao hoe adalana azo antoko reny fa hivadiko karama. Sany mihitsy oringabenao ao ndao anangana fiaina feny firindrana soa maravoravo sainy. Tsy asiana romoromo tsy asiana tsaotsao fa fiaina mampitombo sy manaja n'izay. Azasaina akory ny ampitrom-bola ho avy vaoka ianana ny anio ifalian'ny mpianakavy. Dao ihinana isotro ampisindatoloko fa ny tenda efa zatra aza velanao antry. Ny fiainanao anio tena ratsy daditio tsy manaja tena akory ary tena mampahory. Ny mihinana ny misotro mampitombo ny toloko. Raha misinda ny amamona eo saina no voadona fa hiatrika mazava ity tena efa rava. Zao fiainako mandeha tena feno fitahiny e. Ko ataoko rehareo hoe aizenao raha fahoriana. Oka aloha reo sahirana no hianatra andeha ka hibebaka aloha sy hivavaka tokoa mba hoe noho ny any ambony ka omento itony e. Mila ohatrinonareo e. Lay arena sarobidy tsy mba saininao akory de lay fanalahidy zay mamosy sy manidy reo arena sesehena fa tsy hoe ny volamena fa ny tsara ao anaty zay manalanao tsy ho fady. Io ka tsahany isan'andro raha mbola teo lava andro e. Dadabenioa ny finoana de ampianavahana ny ratsy e. Ko raha misy te hiaina azo atao hoe ratsy sainy e. Fa izany ny finoana mahatsara ny ao ampony ianao mpanelitsao ovesara ny tatao azo toetra tsy sahaza olomanga toanao.
tsy hanavitra anao raha finoana toy izany fa mba mino ny devoly ka magnogovitra sy ory nefa tsy maniry ala amin'ny ratsy fehefahadala raha tena mino ianao asehoy amin'ny asa ka zay rehetra atao aoka ho tsara sy ho voakasa ny angatahako aminao teny mba inonao fefahakaiky eny tamin'ny fiafaran'ity tany efa antitra ianao ary tena fotsivolo indro andrandray maro sy ajain'ny tontolo nefa mahagaga androany to misangy to manandro minomino fony zany atomora amin'ny farandro hita hoa tsy antonina anay izay fisainanao izay de tazonanao rery fa za mifanao antery tsy manery anao re afa miangavy ampahendreny anafoana ny izaka ny lanitra jerena aza tevarina foana amin'ny rendrarendran-tany fa tsy izy kely ivoana reo teny fikasany aoka vaozinao ny toetra ary ataonao tarigetra ny fisainana mazava ifalianao lalandava redredy fony zany laingalainga siesilany oka sika anda ifaly maro isosy tsy jaly atao tsara nono maly mikely verako aloha aza de mijery ambany fa mba hatrakao ny loha reo zavatry ny tany indro simba avokoa ze mifaly aoka ifaly ary ze ory aoka ory amoko raha ho faty raha pitso ararotiny anio asambarana tsy diso ny miaina tady io zao aoka isika isafidy ana lavitra mangidy reo rehetra efa vody nanenina tokoa ho faranana zany amin'ny andro mampahory zay tsy azonao tohaina nandosirana akory fa ho tampoka aminao raha ianao mbola sondrina mifoaza re mibeba aza variny redredy fony zany adalàna sesilany oka sika rety ifaly ary isotro tsy ijaly sainy tsara reny teny aza mety ho saro-po Andriamanitra irery no mahasambatra tokoa fa ny hita manodoka no mamery ny mpiloka aza de mijery ambany fa mba saintsaino ihany zay tsara tsy mba loha tsy maharitra tokoa io lanitra io jerena fa ao no misy famonjena raha misy fifaliana ho an'ny saina mahaliana dia ao ny tena soa mampilamina ny loha koa averiko ihany aza mba mijery ambany fa ny lanitra kendrena ahasambatra ny tena atsahara aza ekena foaniny fitiavatena reo orom-bavonjeo izarao ny fifaliana fa ny soa atao ireo no hitondra fifaliana miova mibebara teo velona sazy be ny fahantrana ary ngiabeno efa tokony alana aoka ibeba ka ireo ary endrandranandra-peo fa zahay nge de fanjely tonga lafatra modely tsy maniry raha mijery fefavoky atenda-kely zao lazaiko anao ny atao hoe sambatra de zay mahay manararotra ny fiainana mandalo tsy mijery ny any akoatra indro vita somantsara ilay sambo sarobidy maridrefy tsy azo kianina fa Jehovah ny nandidy natolana natatao sy ireo efitra rehetra tsy nataoko toto fa ao ny olona no etoetra vita telo mifanongo samihafa avokoa ireo efitra ireo ka natao hitondra soa ho an'ireo voavonjy raha teo de voakajy avokoa ny fidirany mazava zay ilain'ny lalandava hanomeny vaovao ho an'ireo mpandeha tao
koa natomboka amin'izay ny fidiran'ireo biby dia nilamina indray fa Jehova no nandidy. Nilahatra izy ireo niaraka tsiroro voasokajy raha teo mba ho lahy sy vavy koa. Tsy mba misy ny adinoina ny karazany rehetra, na maloto na madio dia tsy nasiana fetra. Ny mandady, ny mikisaka sy ny vorona manidina dia natao tanaty lisitra, eny samy nampidirina fa ny isany noferana hatrany. Ny madio dia fitofito, ny maloto 2 ihany. Dia nalainy Noa koa ny fihinany teto an-tany mba ho vatsy mahasoa ahavelona azy zany, miaraka amin'ireo biby izay tsy tompony safidy. Nefa itetitety onja andro maro to voafonja, dia tonga avokoa izay ireo olona ny safidy hanatsafany Noa, nanao teny izay mangidy. Marianina ny anareo fa nahoany rehetra biby no ampidirina ao an-trambo mo tsy ampy ve ny tsao sa mbola mila lao an-tambo tsy ampy ve reo mpandesa ity sambo goavambe tena diso rehefa angamby ianao raha nanangana an'izao sambo antsotsika fa mieritelasa dala vatsolainge tena afasaina. Savitrano lazaina ka biby miara-miaina tena lasa dala mihitsy ty ngabenoazy. Reo biby tazanao dia manaiky ho fonjena, tsy mba minina misaina fa mandeha tsy terena. Ko nahoaninareo no mikipy miainaena, ndao re midira dia mizao ao ny aina mba jerena. 7 andro ihany sisa dia ho tondraka ny rano. Miakare avy fandrao dia iloza nity sambo. Raha mbola misy hafa aoka re tsy hisalasala fa hiakatra tokoa atao anaty sambo fiara. Za tsy manana fotoana iverako an'izany fa nandalo ireo taona nanenenako ny lany. Zahay aza mbola kely dia nandrefa misy anjely any an-danitra avoany izany na ito zany. Rehefa maty dia zay mifarandro aminay. Enoy ane ty paradis satany mety ho hafa noho ny any zay rakotra anjely hoe filamatra modely. Eo sika no ahita reo rehetra izay tafita amin'ny sivana atao eto an-tany teny izao. Oka aloha andinika kely mety akatra ao ihany. Mbola mifamaofao mieritreritra zany satria le zanako anambady ary hiatrika voady hianatra anderery anampiainana modely ko tatiavinao sady tsy andingam-bavady izafady fiainako aloha zao nataoko tsara jery tsy miankinankin-do tafita samyrery zany savitrano zany oka janonany aloha ndia hevitra androany zavatra hafa mahasoa. Isy atsaharo avokoa so ananatsindray ireo teny tsy voafe daody okizay. Zafady aloha efa 100 taona mihoatra zao nandrinisako hatrany fa ho avitry hoery zany zavatra zany efa antitra zao ary tena ndroso tsara ka anio dia ambarao ary ty fizotra ny tantara. Ka tsy maintsy mitely koa mahitsy fa le zalahy io mandreraka enao very Noa dia tsy mba hatrotraka silao bekirina miantso ana dia efa ho maty feo. Isan'andro vaky zao dia mamorona tantara vo mihiratra ny maso fandravana no ambara tsy mba ny fandroson'ny tanina midera ny atsarany fa ny safidrano ihany. Zay no asesika ao hatrany fa ianao ve adaly
dia niakatra antsambo inoamy anakavy izy telo miralahy ary izy efa bavy ireo no nino famonjena sy nandray tsy noterena ilay afatra mazava fa ny tany dia horava ny antsoantso farana izy mekara re rakizy fa malalaka tokoa maro hevitra izay tsizy azo anarana-po ndeha modinareo fa samijanona eo rehefa hita zay jerena oka zay ndeha metsena aza miainao dalàna vokatry ny hafanana ndeha mody zay matahotra an'ireo biby nampidirinao sady izy ireo to tsy mihity fa mameno trano ao ndreo manaikitra ireoko tena voadony eo tanamanio kay fananiny any fondonan'le ramamampionto marianina aloha aza mifanometsiny fa tia hita vaovao daholy voarino a mampalahelo aly no afy efa tena lasa dala ete orainy andaody rainy fa za maiky karakara voadona ho a io raha naman'io ndry maro no ny vanivany ny ome nanany any sy nanafosafoloa teo ampototry ny soa hatr'izay ka hatr'izao de tsy nisy toy izany za de efa niny foana fa Andriamanitra tsy to de fitiavana tsy mona fa fitiavana tokoa tsy nanisy ratsy izy zay ela be zay ka nahoana ry an'io no lazaina hoe lozan'izay za de samylaza fa aratoka isy loza izy de anavitra ary tsy hitavozavoza miangavy re tonga n'io ny fotoana miantso anao mba ifo ko nahoana ry anao no misalasalam-po indro miandro izy zao maiky anavitra anao mandro sore antsambo aoka ilefitra ny ambo fa izao antso anio zao no anavitra anao lainga be tsara lahatra fa ianao ny tena ifahatrano zao hevitrao aoka ianao ibaboko eto orinao fa nanao faditsona nampimalo nampisento sy lamozina finoana za de manana asa hafa zay tsy maintsy taterahako oko zay ny tafatafa ny akosa aloha ampandroso ny ekizy anabe ireto zanako no tsy maintsy taterahako ifaliny ny fanako tiako reo iotra mba ho tonga saisa tsy hoe adala fa hoendry ananjavatra kinendry ka hikatsaka ao ampony zava-tsosy tena ambony ireo ny tarigetra tsara lova sosy tsara fara tsaratsara aminao ny manala adosona atsary de mizao reo teny tsy tsarona fanabiazana tsy diso tena tokony atao aoka ho adidy foana aza atao akilabao eny aza vao ny ampitso fa aza de variana loatra ravoravo manarato manadiminy any akotra ka ho tako-pahalalana lay tena azavana zay tsara lavitra sy ambony no itony tany tony fa no maika de izao anio tapao ny hevitrao okosainy zany aloha mety ho marina ihany nefa aza de mamaika fa tony eo fotsy ho taitaitra zay hita aloha ekeny azy sambatra ny tena fa raha io lanitra io tsy atakaliko ny an'io aoka aloha ajanona azy zany resaka zany safady aloha za de sasatra amlofo mba melo ny tinofo raha mbola eto atany de mbola mahazo tsirony ihany fa raha ny ao anaty zambonao inona rangatiny ho hitako ao za koa mba to zany tena maminy eto atany ny masoandro mibalika ny rehetra misarika fa ianao ty manjo rehetra tsy mba tony rehetra satroko mba andro azy amin'ny varinandro zany ela loatra izy zany
tsy androko akory fa izao an'izao a ny fanahiko ny ory ko raha misy Andriamanitra aoka izy tsy aritra e fa ho avy amonjy a efa trotraka ampanahy zao reny fotoana mety ametrahanao safidy e tsy ilana vara vety nefa tena lafo vidy fa ny aina ho voatana anatream-pitsarana ko minoa izao anto zao manatony ianao e zany anefa tsy midika fa hiaraka ao sika aoka aloha ety hafa mbola mamiko ny tany afa ny enina ry ay e tsy ameherina talao sarotramiko ny aneriny safidinao mijery reo antso aoka foy fa ny teniko manjoy reo antso aoka zay e zay farateninay ranga tenanay toy e reo antso atoboy any akatony ao zay io malahelo anefa noho ny zavatra entefa tsy isy azonao ialana indrisy tompo tio mety angamba isaina ho adosoko ty zavatra mitrangy miotanotana ny foko tsy isy azoko ambara erovana azy tsony na mafisiny ny fony tompo mamelay oringabenao aho lasa loatra ty taraina oka re mba lanjalanjainy e reo teny avoakanao a tsy andatsa toy izao sa angamatahotra anao miantso lanitra zao ary atsoko koa ny tany mbola tazanao anio zany zavatra izany ovavolombelona izy eto anoloanareo ka nala ireo tsy niamiko tsy tianareo fa nasehoako tokoa na ny ratsy na ny soa mba aizanao mifidy zay tena sarobidy nenay rehefa vita raha nikasika izany zay tsy lakisana hanjotraka tomany raha io ny antso mafy amba andrenesany ny ambara nefa de teny ratsy ny navaliny ny tsara tsy noenony zany feo fa naleon'izy ireo tsy manaiky anao itsony fa nakatony ny fony mba nahita lalandavany nanaovako ny fiara nefa tsy andray anjara fa ho levony ny tantara indrisy tompo indrisy mantso fa ireo ty to mijery nefa tsy mahita akory ty lalana mahory zay ho tonga atsoatsy izy ireo ty ho very no laviny fa ela reo ezaka natao eny tsisy ho tavela fa ho ringana tsy hoela tsy ho hitako intsony fa nakatony ny fony hiditra ho ao an-tsambo de niditry noa ny anjely kosindray indro afaka namarana sy nametraka tokoa ireo hidy mbaravarana ny vahoaka tao an-tany mbola nanatsafa ihany sady maika koa ny kiry eny fa niziriziri tamin'ny heviny nekeny sy nanao ireo farateny nanofa ho fatanana zay ny maro mpisarana oringabenao ao mahagaky ty ataonao ty andro tena tsara nefa ianao mipoka ao ho sepotry ny hafanana miaramonina mambiby samy fetsy adalany aleko ihany masoandro misy rivotra mitroka ieno arangaty afakafakeo ny andro raha pinina lokaloka zay anefa ny tinao ka tsy misy azo atao fa soavatiry de ho tateraka ny ale ka menany soavati izy rehefa zany ny tiny taoriny zany anefa ny azavana ataony lefa tampotampoka tokoa ireo raoana ny bo de ny
sambatra indray ny anatevy ny isan'andro toy ny lamba be iray nanamaloka ny andro. Injao ny rivotra mahery ny fofofofo raha teo nampiovo tebiteby ilay afaliana teo. Fa nakaiza koa ary ilay andro tsara teo e. Tao mitroatra ny voary mampanahy ty miseho. Fa tsy nisy toy izao atr'izay ny toerako teto a. Reo rano mitatao hafahafa mampisenta marina e. Tsy mba mahazatra tsika ty rahona masika ka toa mifony zava-dalina. Zato andro nefa alina. Nisy kotroka mahery nampitobotobokaty. Tena nampiteny rery loza mila faty. Io koa tselatra namaky ty lanitra efa mainty. Torovotra famaky eo ambony lamba mainty. De nisokatra ny lanitra ka nandrotaka avy hatrany oram-betsy mba voafaritra sy nanenika ny tany. Marina tsy mpaminany ny olantitra iny. Magaky ty tafo fa mamadika hotsiny reto a. Ireo zava-tsoa rehetra izay niaina anatr'izao to mampararetra zao hitatsika sao e. Retenitsika ve tafapaka any ambony ka ny lanitra nandrereo alahelo-pony dia namaly atsiko izao mba ho setry ny natao. Raha zany aoka iasy ty sampy manatona raka izy a. Ako sika hifanampy samy miantso mafy hoe aiza ianao dadarabe a. Miavy makety ampitsahatra ty ranobe mangeny eny. O eno rezany teny. De nanezaka tokoa ireo olona ireo. Nefa de tsy afa-po sasapona ny antso teo. Ko ny sasany indray nikikika ny olomay no ity andro ratsy de ny vavaka tsy satry. Andriamanitra mahery io tena ratsy ty miseho. Mba enoy re mba vonjeo fa nysaiko tena very e. Andriamanitra nisy atsoky ve nataoko taminao e. Fa nahoana reo no arina toy izao e. Ie nde avy akirakizy a mandoli de mivava itsara ny mangidika ny olana ivay e avy daholo. Ity olana mikitra atao tsy misy fitsarana kofezo tady aloha reo intim-baravarany e. Io atongo mafy aloha de mampanaza ny orambe mivatsavatsa. Aza miniminy foana fefazavatsy mahazatsy io ô. Ny fiovan'ny toetrandro tsy eo akory ny faranjo. De nipoitra avokoa ireo rano-doharano nampisondrotra tokoa ny ayay ny tao an-trano. Nitebiteby saina ny rehetra izay ny aina. Magaky ty miseho a. Tô marina ihany ny voalaza aminao a. De isika nantonany antany tsara so tanteraka tokoa reo te vazivazy. Zay isika vovo a. Dao tsika nantonany anakaiky ilay sambo. Kora isy ary zany de mba tsy azo ny atambo e. Io tsy misy atahorany e. Mety ho lasa loha le fanombohan'ny olana fa aza de mamaky loha. Aleoko de mijanony eto mba mijerijery trano. Za tsy ady hevitra am'izay anganaongano. Ndreo koa misy maka mifananako ato an-trano. Za tsy etriketo andana zay andeha. De nisesisesy an-trano ireo kotroka mahery nampatahotra an-trano ireo fanato evovery. Orambe mivatrafatra no nirotsaka isan'andro. Tena nahavaky tratra ireo laza ho mpanandro. Tsisy hevitra tsony ty. Andao hiala ato an-trano. Ety andro tsy mitony mampisondrotra ny rano. Andao rakizy.
ary irifaria kely do mandrepirepy andao ande alaoery zanefity tombirepirepy reny ny anteny any andinianao an-trano reo voalazanynao azy nefa enao nanany any neny ahoana zany ny ataoko ahoana ndeha tonga de miakatra iny tendrombohatra marianina lofotrony zazotoniko ndrano aty efa tena tenda kely raha mba nisy sambo kely votreo kianao mafy izy ty fa mahebe ny trano taovonjeny ry akaiky ndry sambo atao tena maro zaho fa apio mba mindra sy anamboatra avetrany etantsika tsy ho simpe dia atao aonjo akoso mpiso ao an-trano dia avela zany zao mba ho safotry ny rano angakainga anareo azadiny reo mifiravaka etiko fitafindra reo fitondranareo mivavaka angakaingany ay loza fa miakatra ny rano efa feno nge ty trandroneny nareo koa ane rakizy tsy nanaja lehibe raha iny antso iny izy tokony tonga de nandeha zao tsika ty sahirana tsy mahita mikirana ahoana retiry lanitro azonainatao zany sainky taony tao atray tsy nanosiko nareo fa nandrahoana ndray mba tsy akaranay de diso ve za okare mba tsy fanditra fa mba tena iray sainy raha tiana ny otafita ny heripotsy verimaina andotsika monjy an'ry tendrombohatra avory azo antoko ambony tsy ho difotra itsoky ala hoe rotafita ny avizanana aza isainy oe ay vonjeo maty afa vonjeo foy anja ka niatiko fasano zanakatiko maty afa dia niakatra ny rano teo atsasaky ny trano ary ny samboaravoara tao ambany samby fiara ireo sisa izay tafita nanodidina azy teny dia nanandratra ny ika ny antsoantso mba ho reny orambe mibatrabatra mavoloatraka tsy zaka hoa mampitotry ty otra mila dokotra mafozy oringaby ianao mba voaire raha misy kely ihany ny fitiavanao anay momba enao ve zany saly anamanao anie nanampy anao le nandrafitra sambo za le namanao le tena bokonozatra be mibata le hazo raha ngafa mba voairanga mana elo mafya ndrisy tsy misy azoko atao ny anjely no mife ao ambaravaranao zany le tena tianao le nanangany efitrano loa mba vonjeo re manafitra ny rano mba miakavy re zay mba voairo ny varavarana fefa vokorao malahelo mafya efa vitako ny atidy tsisy azoko atao ny varavarana mihidy mba vonjerery loa efa trotraka siana miavako zanako efa rendrika tsy tany tsisy atenaiko tsony alaiko ao ambony tsika be dehibe manangolo samy vatako oraiko ao ambony izy isoraiso re tanako fanontaniana miverimberina ao an-tsain'ny olona mbola tsy mahalala tsara ny ten'Andriamanitra fa mandre zany fotsiny ny hoe
azo antoka ve fa tsy maintsy isy ny fiafaran'izao tontolo izao? Azo antoka ve fa tsy maintsy ho avy indray Jesosy? Ary inona ny zavatra tsy maintsy hitranga mialohan'ny hiavian' Jesosy raha ho avy izy? Jesosy tenany mihitsy no nanamafy ao amin'ny Jaona 4:17 fa ho avy indray ary andray antsika ho any aminy ka izay hitoerany nitoerantsika koa. Tamin'ny fotoana ny akaran'i Jesosy tany an-danitra dia nisy anjely nijoro teo anilan'ny mpianatra ary nilaza mazava tamin'izy ireo hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Raha misy fahamarinana mazava tsy misy mampisalasala indrindra amin'ny fampianarana voalazan'ny ten'Andriamanitra dia ny amin'izany fiavian' Jesosy indray ny amin'nyrahony lanitra izany. Ny mivonona amin'izany no tsy maintsy ataontsika, tsy manova na inona amin'ny teny fampanantenana efa nataon'Andriamanitra izay tsy voafetra ny fotoana ny fahelam-potoana, fa tsy maintsy ho avy izy. Tsy tokony hagagantsika ireo olona ampiasain'ny Satana mba hatonga ny olona tsy ho vonona ho amin'izany fiavian' Jesosy izany. Tsy maintsy misy koa ireo mpaniratsira ny mpitondra ny hafatra avy amin'Andriamanitra, tsy manakana ny tsy maintsy hatanterahany tenin'Andriamanitra nefa izany, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa. Izao ny voalaza amin'ny Petera 2:17-18. Petera 2:17-18. Efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany, izany hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, dia hisy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filanika manao hoe, aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany? Fa tsy izay no dia ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Ry mpiaino namako, tsy maintsy ho avy Jesosy, ary izy tenany mihitsy nampiomana ny amin'ny zavatra iseho mialohan'ny haviany. Ao Matteo 4:5-7. Matteo 4:5-7. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza, afa-tsy ny ray ihany. Fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka n'izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidira Noa tao amin'ny samby fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safodrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka n'izany ny fiavian'ny zanak'olona. Manasanao izahay mba hivonina ho amin'izany, mba tsy ho isan'ireo izay tsy mino ary ho latsaka amin'ny laharan'ireo mpaniratsira izay tsy maintsy ho diso fanantenana satria tsy maintsy ho tanteraka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Miaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izahay no niafatra mafonja izay nampitainao taminay, hampiomana anay amin'ny fiavianao tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra. Aza velovariana amin'ireo toe-javatra ratsy miaratsy hatrany mitranga eto amin'ity tany ity izahay, izay famantarana raha teo fa manakaiky ny fiavianao, fa atodio ny sainay, ny fonay, ny fanapa-kevitray, isambatan'olona sy isam-pianakaviana, ho vonina ho amin'izany fiavianao izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.